Vatsympana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta tratrindray ity maraim-baovao ity hivavaka isika. Endre ny fahalehibiazanao Andriamanitra ray sanakary fanahy masina, mbola velona ny atrapa-monjeny izay tratra ity maraina ity. Mitsokanao mioby anao manome voninahitra ny anaranao, satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Eny ny tombonandro izay nomenao anay tsiraray avy, ka nanomezanao ny fofinaina mahavelona. Saotranao indrindra raha mbola afaka mihaino ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Haidino ny fanahinao masina Jesosy aminay tsiraray avy, hanazava, hampahery, hitari-dalana, ka ny teninao izay horenesinay soraisinay ane, dia ho vatsinay ahafanay mamakivaky ity tontolo andro ity. Dia mitenena mandrakariva amin'ny alalan'ny mpanomponao, re Andriamanitra ray sanakary fanahy masina. Atolotra anao kosa ny tera sy ny hatsara voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina ao amintsika tsiraray avy. Ny teny izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny Korintiana voalohany, toko 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny faray 20. Korintiana voalohany toko 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny faray 20. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy, ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisinareo sady iorinanareo, izay hamonjena anareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriako taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy, dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra, izao izay toy ny tsy tonga volana aza, dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mba mendrika atao hoe apôstôly, satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho. Nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko, ko na izao na ary zareo, dia araka izany no fitorianay, ary araka izany koa no ninonareo. Amen. Zany ten'Andriamanitra zany indrindra no mitarika antsika amin'ny loha hevitra hoe efa nieloha làlanantsika Jesosy Kristy Tompo. Efa nieloha làlanantsika Jesosy Kristy Tompo. Araka ny teny izay novinahiko teo dia avoatra ny mpanoratra tsara dia Paoly apôstôly eto amin'ny alalan'izao soratra masina izao, ary ampahafantariny tsara fa ny atao hoe kristianina na ny mpino dia tsy ireo izay mitonona fa manana finoana an'i Jesosy Kristy fotsiny, fa ny tena mpino dia ireo izay manana finoana an'i Jesosy Kristy araka izay anambarana azy feno ao amin'ny afatry ny filazantsara. Inona no tiana lazaina amin'izany? Ny finoana any Kristy dia voafatotra mafy sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fotom-pampianarana miainga avy amin'ny Baiboly na ny soratra masina izany. Noho izany, antony izany dia ny mpino dia azo lazaina fa ireo olona izay mandray tanteraka ny kristian'ny Baiboly ho tompony sy mpamonjiny ary mivelona araka ny tenin'Andriamanitra. Manolo tena tsy misy fisalasalana ho amin'ny fahefana izany tenin'Andriamanitra izany izy, ary mandray tsy misy fisalasalana ny fampianarana izay hoentin'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fitsilovan'ny fanahy masina. Matoky tanteraka ny fampanantenana ataon'ny tenin'Andriamanitra izy, ary manaja
feno sy tanteraka ny teny rehetra izay voasoratra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Indrindra makatoa izay fampitandremana sy izay tokony tsy ho tanterahana ao anatin'ny voasoratry ny soratra masina. Olona tena resy lahatra tanteraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra natao hoe kristianina na mpino. Ary mampiasa ny soratra masina toy ny fanilo, fanazavana, mpitaridalana. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao Andriamanitra. Ary izay indrindra no amafisiny Paoly apôstôly eto fa ny kristianina dia tsy afaka nisaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary vonona ny hanaradia izay baiko sy izay zavatra nitanterahan Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany. Ary Jesosy Kristy Tompo izay no milaza eto hoe efa nieloa làlana antsika izy. Satria izy no nalefa n'Andriamanitra ray hitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Dia ho an'ireo olona izay manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Inona nefa no ataontsika zanak'olombelona na ataon'ny kristianina? Raha fantatritsika tsara ny tantara ny piramidy d'Egypte dia misy zava-miafina amin'ny fono ao izay tsy ahitana valiny ao anatiny sy ny manodidina azy ary ny mombamomba azy. Tamin'ny fanorenana an'io piramidy d'Egypte io mantsy dia nampiasa ny fahaizana mampalalana ireo manam-pahaizana ary tena hita fa lalitsaina araka ny fijerin'ny maso maha-olombelona. Ny mpanao tao-trano tamin'izany dia tena lalitsaina nefa ny nampalahelo fa ny finoana sy ny fomba ary ny tanjona nananganany an'io piramidy io dia hoe ahoana ny fomba hatakarany lanitra. Matetika ireny piramidy ireny dia misy fasana ao ambaniny. Ohatra ny fasan'ny Farao tamin'izany. Ary ny endriny dia misy sy mampiseho izay idiran'ilay tara-masoandro. Izany hoe misy fanompontsampy moderna ozy izy tsika ao anatin'izany. Satria ilay tanjon'ilay olona izay nanangana tamin'izany dia hoe ahoana no andehanany any an-danitra, ahoana ny fomba hiakarany any an-danitra, ahoana no ahitany izany mandrakizay izany. Kanefa eto efa ampahafantariny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy Tompo efa mieloha làlana antsika any an-danitra izay manamboatra fitoerana ho ahy sy ho anao. Kanefa mila mino isika, mila matoky isika araka ny voalazako tery aloha tery. Matetika ny olombelona dia mieritreritra sy mihevitra ary mitady fomba mba hatakarany lanitra, kanefa dia tsy misy tanteraka izany fomba fijeriny izany. Rehefa maty Jesosy Kristy izay novonoina noho ny fankalan'ireo izay tsy tia azy, fantatritsika mazava tsara izany, dia tonga ny famonjena sy ny fanavotana ao antsika zanak'olombelona. Tsy misy nanangana fahatserovana na monument mba ilazana sy ampiseho ilay fitiavana marina sy tanteraka izay nataony. Ny fahafatesana izay nahatsiravina sy feno ambobiana no tanterahan'ireo zanak'olombelona taminy, no ny fahotako sy ny fahotanao, no ny adalako sy ny adalanao, dia ny aretany. Ary izay indrindra nahatonga n'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Ary ny herin'Andriamanitra irery ihany no nanomeza ny fiainana indray ho antsika avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Teo amin'ny toerana izay nanaovany sorona ka namonoana azy teo amin'ny hazo fijaliana, io no mariky ny fahafatesany ary nanangana ny fiainana indray. Fandresena miaizineza no nasen'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny nananganany sy ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, manana antsika fahavelomana koa amin'ny endrim-pahafatesana rehetra ao anatintsika.
izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany no manambara ho antsika izay mino azy tokoa kanefa mila mitoetra amin'ny finoantsika ka atonga antsika indray famela-keloka azahoantsika fiainam-baovao indray miaraka aminy sy ao aminy. Ao anatin'ny ray volana eo sika dia atsiaro izany fandresen'i Jesosy Kristy Tompo izany. Atsiaro izany nandresen'ny fahafatesana izany. Kanefa isika izay milaza fa kristiana sy mpino, ny mpino dia tsy ireo izay milaza amin'ny vava hoe mino an' Jesosy Kristy aho, nefa ny fomba fiainana, ny fomba fisainana, ny atao mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mandeha amin'ny tsy fahamarinana, miaina amin'ny tsy fahamasinana, milona ao anatin'ny langa voamiratra ny masoandron'Andriamanitra, mandra-piletiky ny masoandron'Andriamanitra. Fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ny mpino dia ireo izay nandray tanteraka ny Kristy ny Baiboly ho tombo sy mpamonjy ny fiainany ary mila mivelona araka ny tenin'Andriamanitra. Mila manolo tena amin'ny lafiny rehetra ho an'i Jesosy Kristy Tompo ary mila miaina, mapiatra, miazona ny fampianarana rehetra avy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay toriana sy ambara isan'andro. Mifantatrao va fa efa nanolo làlananao Jesosy Kristy Tompo? Tsy manery anao izy na hanaradia azy ianao na tsy hanaradia azy ianao. Kanefa kosa izay safidinao dia ajainy. Mbola miala nenina nefa izy ho an'izay rehetra mbola vonina ny anitsana sy andrava izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ka hijoro marina fao kristianina iaina araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. An'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Saotra anao Jesosy amin'ny fialovanao làlana anay. Mankasitraka anao Jesosy ny famitanao ny famonjena. Ary dia mahatsiaro menatra sy mangay azy Jesosy satria tsy natanteraka izany teninao izany. Hitanao sy tsy miafina aminao ny ao anatin'ny tsiraray avy izay mety fiatsaram-belatsihy, izay mety saritsariny fotsiny ety ivelany, kristianina mandeha alahady, fa ny fiainana andavanandro dia mifanohatra araka ny teninao sy izay voambaranao. Aza tao ho raraka tany fotsiny aminay Jesosy izany vatsim-panahiny renesinay amin'ity andro maraina ity. Fa tena andinianay tena lalina eo anatrehanao, ho tsakotsakonay ka andraisanay fanapahan-kevitra feno sy tanteraka na izay Jesosy anaradianao ilay Jesosy Kristy vela sy masina manakely avy Nazareta, na anao ny sitrapony ny Satana dia any amin'ny fahaverezana no hiafarana. Jesosy malalo, aoka ny fanainao masina no asa mahery anatinay tsiraray avy ka atonga anay Jesosy tsy hanamary tena eo anatrehan'ny teninao, satria ny teninao dia marina, ny teninao feno fahazavana ary ny teninao koa Jesosy sabatra roa lela maranitra mampisaraka n'antsoka sy ny nofo. Saotra Jesosy io. Mankasitraka fanay masonao. Tontolo andronay apetraka eo ampelantananao ho feno ny fibebahana feno sy tanteraka. Ho anao tomponay ny dera sy ny azana voninahitra mandrakizay fa ny fandiniha tena lalina dia ho an'ny tsiraray avy izay mahare izao vatsim-panahy izao. Hoy Jesosy Kristy Tompo amintsika, mandehana eno ny teniko, raiso ny fanapahan-kevitrao raha naradia ay marina ianao. Alleluia, amen.